Omaly kosa ny fanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ary ny fédération-ny antenimiran'ny varotra sy ny indostrie eto Madagasikara ny FCCIM moa no afantarantsika azy fiara-miasa betsaka izay miompana amin'ny fanomezana trano fiasana foibe toerana ho an'ny fédération araka ity tato-baovao ity. Nahazo foibe toerana fiasana vaovao eto amin'ny espace conquête Antanimena ny fédération-ny antenimiran'ny varotra sy ny indostrie eto Madagasikara na ny FCCIM vokatry ny fiara-miasa nisy teo amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Vitasy ny omaty ny Antanimena ihany ny fanaovatsiny ny fifanarahana mikasika izany. Zava-dehibe ho an'ny FCCIM raha ny voalazan'ny filohany Andriamatoa Nordine Shabani ny fahazahoany ny trano fiasana tahaka izao izay anamafy ny antsoina hoe visibilité eo anatrehan'ireo andraikitra goavana iantsoroany izany fédération izany. Marina tokoa fa ny fédération dia manana rôle goavana indrindra satria mifédéré izany hoe mifédéré ny chambre de commerce manerana ny nosy ary niresahana teo hoe misy 24 chambre de commerce manerana ny nosy ary io 24 chambre de commerce io dia miparitaka any amin'ny faritra ary ireo no ivondrona ny mpandraharaha any amin'ny faritra satria azo adino anie fa ny mpandraharaha indrindra ny PME dia tena hoe reny chambre de commerce reny ny sisa miaro azy manampy azy amin'ny asa rehetra izay tokony ataony. Hitanareo zao raha resaka importation zao matahotra izy nanao importation nanao exportation satria tsy hainy hoe inona ny tokony ataony dia reny chambre de commerce reny no sisa manampy azy amin'ny zavatra rehetra izay tokony atao na fitadiavana lalam-barotra na amin'ny fanampiana azy amin'ny fikarakarana ny tatarasy anondranana an'ireny produit izay no mahazava-dehibe ny fisain'ny chambre de commerce ary enonareo ngamba voaresaka teo hoe atsoatsy misy forum économique des chambres de commerce izay atao ho an'ny Tamatavy le 13-14 novembre ho avy zao dikan'izay tsotra izany hoe ampahafantarana bebe kokoa ny mission an'ireo chambre de commerce reo sy ny fédération ary ihany koa mba hampifanenana indrindrandrindra ny mpandraharaha izany hoe ny mpandraharaha sy ny consommateur izany hoe mba mifankahita eo daholo zany misy ny B2B tsara ho marihana fa forum des chambres de commerce malagasy ny ministry ny varotra sy ny fanjifana Narson Rafidmanana dia nanamafy fa ny fanaovatsy ny mpiara-miasa izay natao dia tafiditra anatin'ny fampiroboroboana ny fiaraha miombonantoka eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina izay voarakitra ao anatin'ny politika akapoben'ny fanjakana ary notsindriny fa fototry ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina. Ny sehatra tsy miankina mantsy dia ny fototry ny fampandrosoana noho izany dia tsy maintsy amafisina ny fiaraha miombonantoka eo aminy sy ny fanjakana. Izany indrindra ny natongavanay anao izao fifanarahana fanaovantsiny miaraka amin'ny fédération nantenimena varotra sy ny industrie eto Madagasikara izao. Tsara ny mampafantarantsika manatrika eto fa ny votoatin'ny fifanarahana dia ny fanomezana toeram-piasana eto amin'ny espace conquête Antanimena ho foiben'ny fédération mba ahafahandry zareo bebe kokoa mivelatra sy ampisongadina ny maizy azy ary indrindra mba natanterahany iraka sy ny asa iandraiketany. Mino sy mahatoky zay fa hitondra fanavozana sy fambiazana ho azy izany izao fanomezana azy toeram-piasana vaovao izao sady manamafy orona trany ny fiara-miasa izay efa nisy teo aloha sy ampiroboroboana ihany koa ireo tetikasa izay iaraha-manao amin'ny ho avy. Tsara ho marihana fa 420 amin'izao ireo antenimiran'ny varotra sy ny indostrie manerana ny nosy ary mahatratratra ny amin'ny 4,500 alina ireo mpikambana. Ny ministry ny varotra sy ny fanjifana dia nisaotra manokana ny fédération sy ny mpamatsy vola notsindriny fa matoa misy ny fitokisan'ireo mpamatsy vola dia misy ny fitokisan'izy ireo ny mpitondra fanjakana ankehitriny.